mikitrika be izara aminao hoe itsy le fakiztirana, itsy le fatezerana, ianao efa ny am'zavatra fansainao hipoaka le afera. Azanao am'zay ve le izy? Dia Andriamanitra miteny, esory io fakiztiranao fa tena te araka aminao ny zavatra ianao dia hoe esory io fakiztiranao fa hipoaka ny afera. Zay foana le izy zany. Azanareo am'zay ve le misy zavatra efa vonona ao anatin'ny saina. Dia lasa ohatrany hoe motiven'ny afera mipoaka mahatonga antsika mifetena tsy okizitiny. Vitanao ny journée anankiray, vitanao ny deuxième journée, tena vitanao mihitsy ny miazona ny tempéramentnao, tsy olo fakizitiana intsony fa efa niova fo, fa tonga ny rapitsorivo miandry ianao, tsy mipoaka ny afera. Tsotra aminao marina fa andray décision diso ianao hoe inona koa ny aretako tsy okizitina ka ny afera tsy mipoaka. Satria ianao no nametraka farazano hitandrina an'le tsy tian'Andriamanitra sitrany ho apoakany le afera. Le masaka ao anatin'ny saina mihitsy afera mipoaka. Dia le pasteur miteny, le toetra avoaka, dia zavatra ianao le afera mipoaka. Azareo ve mahadangereux be le izy, lasa zay tianao no endinao, fa tsy le tian'Andriamanitra ho tenenina no voarainao. Tamin'ny andro fahatelo, Jesosy nivoaka, zavatra endinao afera mipoaka. Tenino akaikinao, le jolay teo akavanan'i Jesosy hoe le alatra no mipoaka hoe fa tsy ny fiainana no mivoatra, ny fizy mivonjena hoe. Alléluia. Vitan'i Jesosy ve zay tenenina. Tsy mandenga micro-ny aminareo? Totsisy mamaly nareo? Ny anany teo tsy nandena e. Vitan'i Jesosy hoe zay nitenenina. Avereno, vitan'i Jesosy zay nitenenina tamiko hoe. Fa ho ataony io hoe tsy amin'ny fotoanako, fa amin'ny fotoanany hoe. Amen. Apetrao amin'i Jesosy ny fanantenanao aoka ho Jesosy ny fanantenanao tandremo ianao mifo maraina ka tsy manantena. Ohatra n'Andriamanitra ny zanak'Israely ka nanao hoe mahavelatra latabatra tiany hevitra koa ve Andriamanitra. Logika tao am-pony zareo dia raha olona ray dia impossible zany fa tsika anie 600 000 lehilahy fotsiny. Dia vitan'Andriamanitra koa ve ny ampisakafo antsika aty amin'ny désert. Fa nitsangan'Andriamanitra dia niteny hoe ampisakafo anko nareo 100 taona. Ho iantohako io. Vitan'Andriamanitra zany miantoka sakafona firenena anatina 100 taona. Be dia be ny zavatra azon'Andriamanitra atao fa andaontsika iombona aminy sy havana aminy. Teny akaikinao manantenahinao an'Andriamanitra hoe. Andray tenitsika dia manantenahinao an'le teny. Manantenahinao andre an'Andriamanitra hiteny aminao. Raha mety ianao dia andaontsika hiteka mafitsara ary ho an'ny Tompo. Alléluia. Saotra ny Tompo amin'izao fotoana izao. Amen. Fa na mifomaraina na mifirina firy dia ohatr'izao ihany vao tonga aty tekitsika ho an'Andriamanitra. Alléluia. Raha io apetraka am-pelantananao izao fotoana izao. Aoka tsy fahendren'olombelona na fisainan'olombelona voafetra fa mifahendrenao sy ny fahatsaranao no amenao izao fotoana izao. Eo ambany fitarianao tanteraka ny teny ampio mandrakarivo izay dia mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana tompoko. Androany zarantsika ao anatin'ny fotoana fohy satria 30 minutes ihany no ananantsika androany maraina. Efa latsaka raha le izy. Efa toko hoe 25 sisa zany. Amen. Ny amin'ny hoe ny asarobidy ny fanasitranana anao. Inona ny vokatra avy amin'ny fanekenao ho sitranan'Andriamanitra. Za mihitsy zany aloha no sitranan'Andriamanitra. Ny fanahako, ny aiko, ny tenako. Matetika rehefa sekolim-panasitranana dia ohatry mieritreritsika hoe miaina ao anatin'ny fahasalamana zany fa ny hafa marary.
fa rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra tsika dia tsika mihitsy aloha no amboarin'Andriamanitra. Mila fantatsika ty fahamarinana anankiray ty aloha. Mila fantatsika tsara fa matetika isika zanak'Andriamanitra tsika reto dia ohatry ny tiany devoly ionona fotsiny amin'ny hoe fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Efa fantatsika fa tena fitiavan'Andriamanitra. Tiany mpanota izy, tiany olona rehetra izy. Ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe tian'izao tontolo izao izy. Zay no nanomezany any Jesosy. Fa nefan'izao tiako fantatsika ihany koa azadino fa marina mihitsy ny hoe fitiavana izy. Fa azadino koa fa masina izy. Mila fantatrao fa na dia samy ho tonga any an-danitra aza ny olona tsirairay avy dia tsy mitovy ny valim-pitiany. Tsy mitovy ny valim-pitiany olona tsirairay avy rehefa tonga any an-danitra. Zay valim-pity tsy mitovy zay tsy midika hoe miangatra Andriamanitra. Fa na fitiavana azy izy dia juste izy. Azonao ilay fipetraka ilay izy. Zay ny antony zany anomanantsika ny fotsika dia ny ety ambonin'ny tany anome le kalitao mapety azy mandritry ny pasazy kely tsika amin'izay iainantsika eto. Miaina tsara, omenao tsara ny kalitao ny fitiavanao an'Andriamanitra, fatahoranao an'Andriamanitra, fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsy maika, za tena mitsotra aminareo tsy hoe fifaliako no mizara teny aminareo, fa ny teny izay voaraiko avy amin'Andriamanitra, io vadiko vavolombelona, rehefa mihinana an'le teny dia mivadibadika eo am-pandriana mandrapatonga any amin'ny firy alina tsy matory fa mivavaka hoe tompo zany zavatra teneninao zany ataovy marina amiko aloha. Mila fantatsika tsara zay ny hoe rehefa miala eto an-tantsika dia tsy mitovy ny valim-pity omen'Andriamanitra antsika. Zany no antony anasitranana antsika isan'andro isan'andro. Memandroso amin'ny fankasitran'Andriamanitra mba memandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hisitraka ny fankasitran'Andriamanitra. Korintiana voalohany 5:20. Ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20 izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny laharany avy. Samy amin'ny laharany avy. Kristy santatra rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Atsangana amin'ny filaharany avy ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ny antony ny fahitsiny sy ny fahamarinany no anehoany fitsarana ho an'ny tsirairay avy. Ny fahitsiny sy ny fahamarinany no anehoany fitsarana ho an'ny tsirairay avy. Ohatra, samy teny anankiray ihany no toriana amintsika, kanefa misy mandahy dia misy mino. Misy tafitohana dia misy misaotra an'Andriamanitra. Teny raha ihany no toriana fa ny fomba fandraisana an'ilay izy samihafa. Zay mahatonga amin'ny teny foana hoe amin'ny fotoana anankiray ianao mihaino teny mpantsiana nefa mbola miaina sy mankafy izay zavatra antsinanao dia tsy ho fafinaretanao anao mihaino an'ilay teny fa fatafitohinana. Satria ny efa ranao dia eritreritra hoe tsy Andriamanitra intsony no miteny fa le mpitory. Lasa eritreretinao hoe miteny aminao nefa tsika miara mivavaka izao hoe Andriamanitra ampiteneno mivavaka rehefa manitsy ianao amin'izay Andriamanitra. Dia io mila fantatsika tsara fa tsy hoe ny mpanompon'Andriamanitra ny mahalala anao. Raha za zao ohatra ka tonga eto dia hoe hitako ny toetrany ihany na fotr' izao dia ho asiako mihitsy ao anaty toriteny. Miomany ianao fa raha vao manao an'izay toetra izay ianao